Reheva kosa eo amin'ny sehatry ny fizahantany marary ity sehatra ity amin'izao fotoana izao vokatry ny fampikatsona ara-toekarena ataon'ny mpiasan'ny kompania mpitanterana napakapaka Air Madagascar. Hoy ny ministra Ulrika Andriatina, tsy maintsy isy ny fipetra ho raisina mba hamahana ny olana ao anatin'ny fotoana fohy araka ny nambaran'ny ministra tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Esika Festival des Baleines no tanterahana tany amin'ny Nosy Sainte-Marie ny farany herinandro lasa teo. Marary ny sehatra fizahantany vokatry ny tsy fisian'ny sidiny eo amin'ny fitaterana napakapaka teraka fitokoana mpiasan'ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Porofo mivangana ho ny ministra fizahantany ny fitaterana ary ny fizahantany Andriamatoa Ulrika Andriatina ny tsy fahatongavany ireo mpizahatany avy any ivelany izay isany nandrasana mafy tokoa tamin'ny Etsika Festival des Baleines izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny 4 Jolay teo ary tsy farana raha tsy 12 Jolay izao. Marary ny fizahantany amin'izao fotoana izao Andriamatoa Flo. Na dia ino ny ezaka, inona ny atao ahafana mampiroborobo an'izany fizahantany zany raha Nosy toy ny Sainte-Marie toy ny Nosy Be sisy ny fitaterana nabakabaka dia sahirana ny vahoaka. Io dia pitrapitra ny mason'ireo mpitondra bajaji, sahirana ny hotelier, sahirana ny guide, sahirana ny taximany. Velotena ny Sainte-Marie eto dia fizahantany io ka ny vahoaka tsy atao sorona satria misy olombitsy tsy manaiky ny hitaterana an'ireo mpizahatany aty Sainte-Marie ka tsy maintsy nandriandraikitra zay eo amin'ny ministerany fizahantany sy fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro hijerena vahaolana. Noho io trangan-javatra io dia somary nitodika bebe kokoa tamin'ny fisotoman'ny ireo mpizahatany eto an-toerana ny Etsika. Tonga nitokana tamin'ny fomba ofisialy ny fisokafan'ity Festival des Baleines ity tany amin'ny Nosy Sainte-Marie ny filoham-pirenena Rajoelina Ramampianina izay nanambara fa amin'ny alalan'izao festival izao dia vonona ny fanjakana malagasy ampandroso sy ampiroborobo ny tanàna Sainte-Marie izay isany mahaliana mpizahatany be indrindra. Ankoatr'ireo vokatra mahaliana mpizahatany dia asongadina amin'ny Etsika ity ihany koa ny fandalovan'ireo trozona amin'ny ranomasina Sainte-Marie. Nisy mihitsy aza ny kongresy maneran-tany mikasika ny baleine Boss no tanterahana tety atoerana ny 7 Jona ka hatramin'ny 3 Jolay teo.